fanatanjahantena kosa indray resy fanondroiny tamin'ny samavesatra ny ekipa-pirenena eo amin'ny taranja baolina lavalava ho antsika eto Madagasikara dia ny Maki izany tsy rehefa avy niona tamin'ny Kenya tapitra teo izany sy ny lalao samihafa ho an'ity ekipa-pirenena ity. Resy fanondroany indray ny Maki de Madagasikara nandritra ny andro faharoa amin'ny fedinina ny tompon-daka ny Afrika sy ny fanitsanana amin'ny fedinina ny tompon-daka eran-tany. Nomontsany ny Kenya tamin'ny samazava 430 isika. Noresen'ny Kenyana tamin'ny alalan'ny tanjaka ara-batana ny Maki. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia baolina nety tanana 5 ny tonga ny Kenya izay nitokon'izy ireo 7-20. Tsy nahita irika mihitsy ny Maki izay tsy nahavita ny rafitra fanafiana na baolina teny an-tanantsika azy dia mora foana ho an'ny Kenyana ny naka azy. Raha ny lafin'ny teknika dia tsy mifakaiza loatra saingy tombony ho an'ny Kenyana ny habean'ny vatana. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nanafika intsony ny Kenyana fa niezaka niary sy nanoana ny Maki fotsiny sisa. Ny ady mafy ihany koa ny Maki teo amin'ny fidirana faharoa saingy tsy nety nahafaty baolina mihitsy. Vesatra ho an'ny Maki ihany koa tamin'ity androany ity ny fomba ny tantanany tsara ny lalao. Tsy navelany anafainganany lalao isika ka dia betsaka aza ny avantazy ho an'ny malagasy dia nitsofiny hatrany izany. Teo amin'ny lalao voalohany kosa dia nivoaka nandresy Namibia nanoloana any Zimbabwe. Tsara toerana izany aloha samy manana fandresena iray avy na i Namibia na i Zimbabwe.